Mbola hitombo ao anatsika ny riavana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy la ankehitriny sy taloha ary ho avy. Araka ny fanolorana hatrany am-piandohana alahady manaraka ny krismasy ity alahady ity ifalitsika amin'ny famonjena vitan'Andriamanitra. Alahady ahatsiarovany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny sefala na ny sekoly fanomanana laïky ary alahady anatanterahana ny fiantsona ampatsahivana ny fitiavan'Andriamanitra miantso ny olona mba anatona azy. Fa izay tsy azo tsy niavina koa dia ny maha alahady farany amin'ny taona ity alahady ity, alahady farany amin'ny taona 420. Voalohany dia hofitintsika ireo perikopa anankitelo efa novakina tamintsika teo, ny Salamo, ny Matio ary ny Hebreo. Fa amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo dia ifatoantsika kokoa ny amin'izany atao hoe Andriamanitra tsy miova ary ny taonany no tsy tapitra. Ny Salamo faharoa andininy fahafito hatramin'ny faharoa ambin'ny folo dia azo fitinina amin'ny lohahevitra hoe ambony Andriamanitra ray, ambony ny zanak'Andriamanitra, manetretena ajao izy, ankatoavy izy ary matokia azy, manoro ny zanaka. Ambony Andriamanitra ray, ambony Andriamanitra zanaka Jesosy Kristy, manetretena eo anatrehany, fenoy fanajana azy ny fiainatsika, ankatoavy izy ary matokia azy. Ao Matio 7:20 hatramin'ny faharoa ambin'ny folo dia fitaomanantsika, fiantsonantsika mba handalina ny soratra masina, mba hianatra ny soratra masina, hiaina ny soratra masina. Kanefa aza miavonavina tahaka ny fariseo, manetretena raha mpampianatra ny soratra masina ianao, raha mianatra ny soratra masina ianao, hiaino ny soratra masina, ampianaro ny soratra masina. Ianareo eo anivon'ny sehatra fanomanana laïky, isika tompon'andraikitra amin'ny fampianarana ny soratra masina, ampianaro ny soratra masina ary hiaino ny soratra masina. Isika fiangonana mazotoa mianatra ny soratra masina ary hiaino ny soratra masina. Aoka ho tompon'andraikitra isika amin'ny fiainatsika, manompo fa tsy tompoina, fanetretena tsy miavonavina tahaka ny fariseo. Raha mampianatra ny soratra masina dia hiaino ny soratra masina, mianara ny soratra masina ary hiaino izany soratra masina hianaranao izany. Ny Hebreo 1:5 hatramin'ny 4:20 dia mampianatra antsika fanetretena, ahalalana fa ny Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra manana arifenitra mazava ary mametrapetraka izany eo amin'ny fiarahamonina. Izy Andriamanitra ray, Jesosy Andriamanitra zanaka, ary ny sisa dia anjely irakiraka manatanteraka fanompo-pivavahana araka ny fanompony avy. Marina fa ny Hebreo dia toko voalohany dia fampitahana ny Kristy sy ny anjely, fa ny atao hoe anjely dia iraka Andriamanitra, iraka. Ao amin'ny famarana nyity perikopy dia hoe manatanteraka fanompo-pivavahana, tsy fanahy manompo va izy rehetra. Manetretena mianara n'Andriamanitra ka apetrao amin'ny toerany izay tokony hisy azy avy ny tsirairay manodidina anao, manomboka amin'Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka ary ny mpiara manompo rehetra. Manetretena ajao ny toerana misy ny hafa manodidina anao ary manetretena mipetra ampanajana amin'izay toerana misy anao. Zany riavana ny fanetretena ampianarindreo perikopa telo sosina novakina tamintsika. Fenoy fanajana n'Andriamanitra ny fiainatsika, aza miavonavana tahaka ny fariseo saingy mpampianatra soratra masina fa hiaino ny soratra masina. Ho antsika mpianatra soratra masina koa dia hiaino ny soratra masina. Manana ny fandaminana eo anivon'ny fiarahamonina
ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny Andriamantsika Andriamanitra ray Jesosy Kristy zanaka ary isika izay manana ny fanahy manompo samy manana ny anjara fanompoantsika tsiraray avy hanetry tena isika ka hifanajy amin'izay anjara ndraikitsika sy ny toerana ampiatrahan'ny tompo antsika eo anivon'ny fiangonana fa ny faharoa izay noraisina araka ny fanolorana teo dia ny Hebreo toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo tapany farany hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo fa ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra andiny soratra masina everina fa tsy maintsy ampieritreritra antsika amin'izao fa maraparanana ny taona izao zany ry havana Andriamanitra no tsy miova ary ny taonany no tsy tapitra Andriamanitra tsy miova dia tokony ho raisitsika ho fanantenana ho antsika eto amin'ity zao tontolo izao feno zavatra miovaova ity Andriamanitra tsy miova dia tokony ho raisitsika ho fanantenana ho antsika izay mbola mipetraka eto amin'izao tontolo izao feno fiovaovana ity ny voalohany aoreno ao amin'ilay tsy miova ny fiainanao aoreno ao amin'ilay tsy miova dia Andriamanitra ny fiainanao fiantsony zany ry havana mety manorina ny fiainantsika amin'ny zavatra miovaova eto amin'izao tontolo izao tokoa isika manomboka ny hoe aorinao amin'ny asa mandraharanao ny fiainanao ao ny fototra aorinao amin'ny ankonanao ny fiainanao ao ny masonao aorinao amin'ny rendrarendra samihafa ny fiainanao ano ametrahanao ny fonao fa ity soratra masina ity dia mampieritreritra antsika raha miteny manao hoe ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra tamin'ny fotoanandro mandidina ny taona 780 isika dia nandre fivoizana teny manao hoe fiovam-penitra mahery vaiky tamin'izany dia nisy firehana fanakisanana antsika hiala kely tamin'ny finoana kristianina na dia tsy nivantana azy zany fanafoanana na fandemena ny sekolim-pinoana tamin'izany fa tsy niova Andriamanitra mandraky tian'izao mbola tsy lefy ny finoana kristianina mbola tsy niova Andriamanitra misy ireo firehan-kevitra samihafa na fampianarana foto-kevitra lazaina vaovaovao afafa eto amin'izao tontolo izao na ny amin'ny ara-pitondratena na ny amin'ny ara-pivavahana feankehitriny fa ao amin'izany aza ankinina amin'izany ny fiainantsika ankina ao amin'ilay tsy miova dia Andriamanitra ny fiainantsika eny amin'ny fiarahamonina dia miovaova amin'ny fomba fitafy resaka momba ny fitafiana moa ity Hebreo ity mivalona tahaka ny fitafiana ireny zavatra rehetra ireny ho ny Hebreo miovaova toa ny fomba fiakanjo mety hoe fohy fomba fiakanjo lava saingy misy dakany lava koa fomba fiakanjo mampijaly jean ho ny fitenenana dia anao inona indray avao dia leondeo an'ny teritery dia miditra amin'ny malaladalaka indray amin'ny pataloha fa ao anatin'izany fiovaovana rehetra izany dia tsy miova Andriamanitra aza orina amin'ny zavatra miovaova ny fiainantsika iova ny taremarika ny taona 450 fa Andriamanitra dia tokana ry havana ary tsy miova izy izay ilay Andriamanitra tsy miova araka ny voalaza ny soratra masina ianao no tsy miova ary ny taonanao no tsy ho tapitra aza mametraka ny mombanao amin'ny miovaova fa apetrao amin'ilay Andriamanitra tsy miova ny fiainanao ny faharoa apetrao ao amin'ilay tsy miova ny tokonao dia apetrao amin'ilay tsy miova rehefa mamaky izao Hebreo toko voalohany izao isika
ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny manodidina eo dia ampatsihivina mpanoratra fa izay voasoratra ao amin'ny salamo faharoa amby zato ny andininy fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo ary tena izany ry havana raha mamadika isika ao amin'ny salamo faharoa amby zato dia izany tokoa no tsy ahiviny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo ato amin'ity perikopantsika ity mandidina ny salamo faharoa amby zato io izay tafiditra amin'ny atao hoe salamo fitarainana ary tena salamo fitarainana anisan'ny miavaka indrindra maneho ny alali ny fahoriany ny mpanao salamo tafiditra ao anatin'ny hoe salamo fitarainana dia akasantionany fotsisika eo amin'ny salamo faharoa amby zato andiny ny fahafolo zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo noho ny fahaviniranao sy ny fahatezeranao dia nangainao aho kanefa nantotanao idray satria mahita olona manao judo ve nareo amin'izany batain'Andriamanitra no ny fahatezerana ny mpanao salamo tena totony izany ilay nitondran'Andriamanitra raha mbola mamaky any sika eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny faraika ambin'ny folo izay anehoany ny mpanao salamo ny fitarainy dia tena nijaly tokoa ity mpanao salamo ity izay tsy voatolotra moa ny anarany eo amin'ny soramandry fa manaiky an'Andriamanitra izy mametraka fitokisana amin'Andriamanitra izy na dia niaritra fijaliana no ny fahatezeran'Andriamanitra azy manao hoe ianao ny tsy miova ny tananao no tsy tapitra apetrao amin'ilay tsy miova ny tokonao ny fahoriana be dia be izay mety azonao tany saina fody mandry ny olona akaiky anao raitapo eny vady zanaka sy ny sisa ny zavatsarotra ny oloalovana amin'ny famazivazina nefa tena marina hoe ny vidiny zavatra rehetra ny sonitra na ny zavatra rehetra ny sonitra fa ny karama ihany tsy ny sonitra ao anatin'izany apetrao amin'ilay tsy miova ny tokonao raha miteny ny fiainam-piangonana dia tsy vaovao amin'izany isika tsy hoe ny fiangonana misy antsika ihany mety nandalo zavatsarotra fa maro ny fiangonana vokatra ny zavatra maro mifamafao teo amin'ny fiainana any amin'ny fiarahamonina tonga tia mpiangonana teo amin'ny fiainan'ny fiangonana manokana dia miantso antsika izao soratra masina izao Andriamanitra ny tsy miova ny taonany tsy tapitra afaka manohy ny fiainana amin'ny fanantenana ilay Andriamanitra tsy miova isika amin'ny fiainanao samyrery amin'ny fiainanao sy ny ankonanao amin'ny fiainam-pianakaviana sy ny fiarahamonina ary ny fiangonana tononona trano izany sehatra samihafa ametrahany tompo antsika izany apetrao amin'ilay tsy miova ny tokonao tahaka ny ihany ny mpanao salamo araka ny voasoratra eto ny fahatelo mifarana ny taona ataovy azo antoka ao amin'ilay tsy miova ny mandrakizainao ataovy azo antoka ao amin'ilay tsy miova ny mandrakizainao ny taonanao no tsy ho tapitra tsy misy zavatra mahatra tokoa eto an-tany ary voasoratra izany araka ny baiboly tsy misy zavatra mahatra eto an-tany eritreritra ianao hoe roviana ary aty izany no faty rehefa mandrosany 70 80 dia ahoana ihany ary aty eritrereto no mandrakizay ataovy azo antoka ao amin'ilay tsy miova ny mandrakizainao ny taonany no tsy tapitra ary izay miaraka aminy dia manana ny mandrakizay ny taonan'Andriamanitra no tsy tapitra na iova impirimpiry ny taremarika ny amin'ny taonanao manokana ny amin'ny taona araka ny fanisana isaky ny lazaina hoe taom-baovao dia tadidio fa Andriamanitra tsy miova ary ny taonany tsy tapitra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no amafiso etia-pamaranana ny taona 420
dia ho tsapanao zany hoe miara-miaina ny mandrakizay amin'ilay tsy miova ianao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo manetreteny ajao Andriamanitra iaino ny teniny ary arao ny fampianarany ny amin'ireo ary fenitra samihafa anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miantso antsika amin'izao faraparany taona izao ny soratra masina hitodika amin'ilay Andriamanitra tsy miova ka ametraka ny fiainanao andavanandro amin'izay Andriamanitra tsy miova. Miantso antsika ny soratra masina mba ametraka ny fitokisantsika amin'ilay Andriamanitra tsy miova manoloana ny zavatsarotra mety mianjady amintsika. Miantso antsika ny soratra masina ataovy azantoka amin'ilay Andriamanitra tsy miova ny mandrakizainao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.